Iarabanao ny tokantrano amin'izao maraina izao manaraka ny vaovao manokana mahakasika ny rivodoza GEZANI amin'ny zao fotoana izao dia efa ato anatin'ny faritra Analamanga ny misy ny ivony ity rivodoza ity ary any amin'ny district Ananjorobe moa zany no tena misy an'izay ivony zay any amin'ny commune Amboasary Avaratra raha ny tanjaka dia miena miandalana hatrany aloha izy na izany zany efa dia mbola ao anatin'ny tsokazina Forte Tempête Tropicale zany hoe mbola rivodoza tanteraka zany izy amin'ny ankapobeny mahatratra 70 km isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra hatrany amin'ny 520 km isan'ora manakaiky ny fohibeny manoloana izany dia mbola itoy hatrany zany ny rivotra mavo zay miaraka amin'ity rivodoza ity ho an'ireo faritra moa zany indrindra manakaiky an'izay ivony zay ary koa ny rotsakorana dia mbola itoy amin'ity androany ity zay misy fiatraikany betsaka amin'ny resaka fiakarana renirano mety fitsahana tany sanatriny zany ary ny mety fahatapahan-lalana ihany koa vokatra izay rano ateraky ny rotsakorana izay ka manoloana izay rehetrarehetra izay dia miova ho toy izao ny filazana loza mahakasika an'ity rivodoza ity loza mitatao lokomena zany ho an'ny faritra ALAOTRA MANGORO ny faritra Analamanga ary ny faritra Betsiboka loza manambana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny faritra Vakinakaratra Bongolava Itasy ny any amin'ny faritry Menabe sy Melaky ary filazana fahamailona miloko manga ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana manoloana izay filazana miloko manga izay moa dia mila mailo hatrany zany ny ponina amin'ireo toerana ireo taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza satria dia mbola maro ny zavatra mety hitranga toy ny mety ho fiakaran-drano ao anatin'izay mety ho sanatriny zany ihany koa ny fitsahan-tany marobe toy ny fahatapahana andron-jiro mety ho tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny lalan'ny rivodoza moa dia tsy miova hatrany mamakivaky ny avoantany izy amin'ity tontolo andro ity ary vinavinainy voaka tanety ho an'ny anio alina any amin'ny faritry Menabe izay no vaovao ifampizarana amin'izao maraina izao miverina aminao ety ihany moa zay rehefa misy ny fivoarana na ny vaovao tsara ho fantatra mahakasika an'ity rivodoza GEZANI ity.